faly miarabantsika mpanaraka ny serasera 3 minitra indray amin'ity arivarivo ity. Androany alahady saika hoe atao maivamaivana nefa ny betabe loatra ny vaovaontranga tamin'ny herinandro iny anisan'izany resaka vonoolona ty fandorona olona de ohatrany hoe tsy afaka ny angina ny tena iantso kanefa moa tsy fantatra hoe iza no iantsona fa de manao antso avy zany ho an'izay rehetra afaka mahavita misakana an'ireny famonoana olona sy fitsaram-bahoaka reny a hoe tokony ajanona reny satria tsy anjarantsika mihitsiny a no mitsara fa anjaran'izay manana ny fahefana itsara ary mbola tsy misy lalàna izay manameloka ho faty eto Madagasikara tahaka an'ireny koa izay manana fahefana anajanona an'ireny zany na mpitondra io na ny vahoaka na ireo ambaratonga mpitondrana isa tokony de angatahana mba hampiatra izany fahefana izany a fa tena efa tsy rano reny ary manala baraka antsika malagasy. Amin'ity serasera 3 minitra tiako dia manana hira anankiray. Ny vahoaka re rakama de tsy olona sanana rehefa misy ny adalana de tsy maintsy andeha hitolona rehefa tena indrisy ny atokona tsy misy de manjary mankivisy mahavita mamon'olona ka dieny mbola tsisy rombo de mba okisay sao hoe verinao fa tena tombony vahoake maninona raha zavatra findraina tao hoe de manova palita hoe de mipitsika. De zay ny raha anankiray atolotra ho an'izay mpitondra afaka mieritreritra fa afatra kely raha ohatra ka tsy maintsy atao ihany le fitsaram-bahoaka zany a de aoka samy ho tsaraina daholy a ny rehetra fa tsy hoe ny mpanota madinika ihany ny tsaraina raha ohatra ka tsy maintsy isy ihany ny fandorana velona de tokony dorana velona daholy na ireo mpangalatra goavana ary ireo mpanodikodim-bola ireo mpanao kolikoly ireo mpangalatra ny volam-bahoaka sy ny sisa zay ny teneniko hoe raha ohatra ka tsy hety an'izay a de ajanony tanteraka mihitsy n'le izy zany fa de misaotra antsika rehetra izay manaraka nyity serasera 3 minitra androan'ity indray a de manaraka indray azadiny le manindra an'le subscribe raha ohatra ka te hihaino ny toyiny de asivy j'aime koa raha tianao. Misaotra.